na isany koa manasantsika rehetrarehetra kosa mpanasika voatabisy fanatorizam-pevitria andray anjara ny lazalazain'ny kandidatsika teo ny vinany itsika ny mahita raha mifanaraka amin'izay nanasantsika satria izay moa fototra adevitra izay ihany koa isan'ny zava-tandasana amin'ny fanatorizam-pevitria manana ny zavatra mivolavolainy ny sandika mifanitsy amin'izay zavatra mety honandrasany dia nonambaran'ny kandida inona no azo ifandreseny lahatra ao anatin'izay fanontaniana voalohany horaisitsika misy ramatoa miakanjo menamena vatao-piakavanakota menamena karina dava tsy mandeha micro Madame la Miracle du Matin, tambanao syndicat vehivavy miarimiaraka amin'ny fiainana. Ianao moa teo ny teny hoe resaka ady amin'ny kolikoly. Zavatra hitanay ho anay solotena vanevaritra ihany koa izay tonga eto. Dia efa nisy avy natrehanay izany tamin'ny orinasa mpitrandranka lehibe anankiray teto Madagasikara. Dia nanao solotena nampiasana syndicat izay tamin'izay dia ilay lehibe any orinasa no manao kolikoly fa rehefa miady ilay mpiasan'ny syndicat dia roasiny. Manahoana ny mety petrak'izay eo aminao. Faharoa manaraka izany fanontaniako ao amin'ny page 21 an'ity vinany ity. Ampiasaina ny manam-pahaizana malagasy na vita fianarana. Fanontaniana anankiray tompoko manahoana sy manahoana ny mety ho apetraka ao izany manoloana ny karama amin'ny vazaha sy ny malagasy. Satria ny vazaha rehefa tonga miasa aty amintsika dia midongy zareo ohatra hoe karama 6 millions d'ariary. Dia nefa rehefa misy malagasy mitovy diplôma amin'iny dia tsy araka izay koa ny karama omenan'ilay malagasy. Fanontaniana farany tompoko eo amin'ilay resaka tsy fantatro moa fa ianao ny teny teo hoe mpitsara international ianao. Nisy orinasa anankiray ana hoe asa sosialy NSAP taloha izay ahafantaranay izany tsy ambaratelon'ny famatsim-bola rehetra na ny USAID na ny resaka République Française sy ny Union Européenne. Dia nisy Amerikanina anankiray resaka taminay hoe maninona izahay rehefa tonga aty Madagasikara dia tsy mipaka ny vantana ny vahoaka malagasy ny fanampianay. Fa raha omenay gâteau nareo dia lany nisy 20 mianadahy gâteau fa ny 80% fa 20% ihany izy makany vahoaka malagasy. Ataoko fahafantatrao CAO sy ny BAO madame la présidente. Dia ireny izany ilay hoe anampiananay karama mampiasa-panjakana. Ka tamin'ilay ady ny teneniko resaka an'ilay syndicat teo dia nisy conseiller de développement international resaka mivantana taminay nametraka izany secret an'ilay karama international ireny. Dia maninona ny malagasy izy ny tsy manaraka nefa membre ao amin'ny OIT. Dia nanaiky izay satria nomeny zareo projet dia amin'izao fotoana izao izany karama farany ambanina sécurité izay tsy maintsy arahanay dia 340 000 ariary. Ka rehefa tonga eo fotoana ve ianao tompoko dia raha manaiky izay ametraka an'ilay izy dia ianareo fi ampidina indray izay karama izay sa hoe mba hampiakatra anaraka anay fa izay tompoko dia efa vonona hitarika an'izao zavatra izao. Ary raha manaiky nareo dia mety anaiky ihany koa izay andatsaka amin'ny vato anareo. Misaotra betsaka tompoko. Amin'ilay fampanantenana ao anatin'ny dinanay loatra izany. Rehefa tafavoaka ny aninantsika. Na tsika mila izany hoe tsika ny mino ampiasa amin'izareo hoe zafady. Tsika no ampiasa amin'izareo. Tsy misy tsoa izany problème izany. Ny aninantsika rehetrarehetra dia isika mampiasa azy, tsika no ampiasa azy. Manana isany tsy lany. Tsy lany an'iny izany hoe 200 tonnes d'or izany. Ny karama dia d'office misotra daholo, mida tsy misy tsony. Ao anatin'ny sexe ny eritreretra, maninona moa mida ny 1 euro tsy lasa 1 ariary. Maninona? Tsika tsy mila zareo fa zareo no mety milantsika. Mety tsika ny mandeha tany, hiasa any, isika no investisseur. Fa ny tsika efa coloniser mihitsy saitsika hoe tsy maintsy vazaha no mitondra, tsy maintsy zao. Non.
raha manambotsika azontsika atao mampiasana. Nahoana moa volamenanao a tsy katsony amin'ny ataony mandeha any Dubai, any amin'ny banque centrale Dubai. Dia za mba manontany mba firy kilao ny volamena amin'ny banque centrale izy. Mba firy kilao raha misy mamatra re. Zany fa 4 kilao ihany angamba misy tena. Nefa par tonne izy ary ianao mampanakarenany ihany. Nahoana no atao piment ny arenanao? Efa miteny raha mamelombelona fa hoe tsy misy mivoaka intsony ny arena, tsy ho lanilanina ny arena am-pelantananao hiera aminao vahoaka zay a, dia andeha daholo. Io ny sy karazana cercle vicieux azonao satria mangalatra le mangalatra ny ambony a, dia tsy misitraka ny arena ara-dalàna ny vahoaka ao aminy. Fa isika misitraka ny arena rehetrarehetra. La question ne se pose pas karaha mahavazaha sy malagasy. Tsika ny tsy mila zivazaha iny dia na misy latsika azy hoe ampiasaintsika dia ampiasaintsika. Fa tsy misy tsony zany karaha mahavazaha sy malagasy. Fa karaha ray ihany. Ary ara-dalàna descente karaha matsika amin'izany fotoana zany. Raha ohatra ka hoe ianareo nge nanara-maso anay amin'ity le conseil zay ianareo ty. Ianareo nge nanara-maso anay raha ohatra ka mangalatra zay na ohatr'izany dia ianareo afaka miteny aminay attention. Nankaiza ny volotsotrao mangarara daholo na ny fandehan'ny dépense-tika na mivoaka na ny exploitation na ny mangarara daholo. Fa tsy afeniny efa miteny afa hoe hatramin'ny karaha président république mitomboka amin'izay dia mangarara. Zay angamba azo lazana aminao. Dia momba le hoe misy orinasa anankiray orinasa iny tsika zao amorona orinasa be dia be ary amorona emploi be dia be tsy hita tsony amin'izao zavatra fa raha ohatra ka tena hoe mandeha mangarara ka mivoaka ny fananantsika tena misy hoe emploi be dia be ho an'ireo tanora ary tena zava-dehibe anatin'ny zany tanora zany manana emploi be dia be tsy la question ne se pose même pas dia hoe emploi ho an'olona mahazo emploi daholo izy izy fianarana voalazan'ny lalàna iraisam-pirenena obligatoire tena mandeha mianatra daholo formation professionnelle ny mandeha mianatra daholo kanefa kosa tsy maintsy miveleko Madagasikara. Ary mahazo bourse izy, ary mahazo subvention izy mba hianarana, mahazo formation professionnelle izy. Formation professionnelle zany ao amin'ny lalàna iraisam-pirenena zany, ao amin'ny lalàna droit constitutionnel ny lalàna velona tamintsika teo tamin'ny 2010 les formations professionnelles. Mahazo an'izany rehetra zany tsy lanilanina nefa zao raha mahay mitantantsika fitatana mangarahara zay ihany. Fa raha misy zay fitatana mangarahara zay dia solutionné daholo problème syndicat. Na inona amin'ny problématika rehetra. Misy question anankiray nga mangazenao taminy question voalohany zay. Zay le hoe patron izy mpampiasa dia ny mpampiasa étranger zany tsy misy tonany izy zany. Ina mahasindika anareo rehefa manamboly tsika dia matanjaka nareo tsy marina izy matanjaka nareo afaka hiady nareo fa satria nareo tsy matanjaka dia profitenareo mitsangitsanga. Rehefa matanjaka nareo dia manana hery nareo hiady amin'izany. Fanotanitsika manaraka